manangasangasady ve sanatria ny korotana ao aorian'ny fifidianana osika sy alabato ny fanjakana nampanao izany anomezana tombony ny kandida Era Jonary Mampianina hoy ny kandida Robinson Androany ananan'izy ireo ny profil entina milaza izany izay hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana tsy afaka mampijanona ny asa noho ny fangatahany kandida Ravalomanana marika ny senita na indraindra nyity farany Androany fa efa azo ny fandresena araky ny tarehimarika sy ny profo eo ampelantanana. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny toetsain'ny malagasy ny bûche de Noël. Tsy nihetsika ny vidiny tato anatin'ny efataona eny amin'ny tsena madinika miazakazaka eny amin'ireo mpivarotra goavana ny mpanao famandriana mialoha hatramin'ny Androany. Ary farany maresaka avy any ivelany nahavita nanamboatra fo ny olombelona fo artifisialy efa mahasolo tanteraka ny fo voajanahary efa mahavita manapaka momba ny halavan'ny andro iainana ve raha olombelona manasanao ampanajana toko klasy toko vavy ahatra hatramin'ny farany. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dina ny tokantranonao amin'izao ariva izao manasanao indray anaraka ny fambalam-baovao eto amin'ny Nikolo TV sy Nikolo FM hatramin'ny farany. Voka-pifidianana avy hatrany anomboantsika ny fampahalam-baovao amin'ity ariva ity avy amin'ny birao mpifidianana misy 770 amin'ny 1 alina no voamarina eny anivon'ny senita tamin'ny fitorasasany farany teo mahatratra 770 ny tapavitrian'ny mpifidy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa vokatra vonjimaika mitarika amin'ny salanisa 220 faingo 230 ny kandida Era Jonary Mampianina manana salanisa 770 faingo 720 kosa ny an'ny kandida Jean-Louis Robinson. Fa mahakasika izay fifidianan'izay hatrany tena nao tatitra mahakasika ny sotry ny fifidianana ny 20 Desambra farany teo ireo mpanara-maso fahiny amin'ny ankapobeny afapo tamin'ny sotry ny fifidianana na ny vondrona Europeana na ny EZA na ny vondrona Afrikana no tsipi ny vondrona Europeana manokana kosa ny momba ilay decret no fanan'ny CES fanatediny Kaetan Andriatsilavo. Fenkevitra savaranando avy amin'ny vondrona Europeana barao fandatsam-bato misy 900 tamin'ny faritra 20 amin'ny 20 eto Madagasikara no nanatosana izany efanaraha-maso izany. Ny sotra tao anatin'ny fitoniana ny latsabato izay manamafy ny fahavononan'ny olo-pirenena hiala amin'ny krizy raha ny tatitra nataon'ny reto vahiny ireto. Ampiporosina ireo manam-pahefana mba hanohy ny ezaka fampijoroana ireo rafim-panjakana araka ny fenitra demokratika. Manoloana ny fanafoanan'ny CS n'ilay didim-panjakana manome alalana ny lehibe ny andrim-panjakana hanatrika ny fampelezan-kevitra voantohitohina ny tsy fitongolanana tokony ataon'ny mpitondra hoy izy ireo. Déclaration qu'il s'agit d'une violation de la feuille de route, mais on doit aussi signaler que ça n'a pas eu des effets sur le déroulement des élections. Il faut respecter la feuille de route dans le futur et arriver à un consensus entre toutes les forces politiques signataires de la feuille de route pour la changer. Isan'ny nanao tatitra savaranando mikasika ny fifidianana ihany koa ny mpanara-maso avy amin'ny vondrona Afrikana Omaly. Ny delegaziona dia nanamarika fa nirindra ny rivotra politika teo anelanelan'ny fifidianana fihodinana voalohany sy faharoa. Nirindra tsara ihany koa ny fifidianana na dia nisy aza ny indro kely toy ny fahataran'ny fahatongavan'ny bileta tokana tamin'ny faritra sasany. Eo ampiandrasana ny vokatra dia nanao antsoavy ny kandida izy ireo mba hifehitena sy hanajany lamina mbola andalana ankehitriny. Aux deux candidats, la mission recommande d'attendre les résultats dans le calme et la sérénité, d'honorer les engagements qu'ils ont pris devant le médiateur et devant les représentants de la SADC et de l'Union africaine à la veille du scrutin du 20 décembre, de respecter la volonté du peuple malgache à travers la voie des urnes. D'user, si nécessaire, des voies légales et institutionnelles en cas de contestation de quelque aspect que ce soit du processus électoral. Ankoatr'izay, nanambara ireo mpanara-maso avy amin'ny EIZA fa tokony handray fepetra sy hanatsoaka leso na hatrany ny mpikarakara manoloana ny fomba fanisana vato. Sosikevitra maromaro no nentin'izy ireo toy ny hoe mila atao matetika ny fanavaozana lisam-pifidianana, ilaina ny mametraka sataradalàna, mifehy ny famatsiam-bola sy ny fampelezan-kevitra mba hisy ny fitovia enerjika ny samy kandida.
tokony toizana hatrany ny famoahana an'ireo vokatra vonjimaiky mba tsy hisy ny fiahiahina eo amin'ny tsirairay. Eo amin'izay tontolon'ny fifidianan'izay hatrany dia manambahiny ny fampahalam-baovao amin'ny tian'io ity izay nonraisy ny namana mpanao gazety Itovy Rakotondravona raha itsika tahaka izao avy hatrany izany. Bertin Randriamengo, candidat larina fahavalo amby roapolo ao Atsimondrano no avahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity takariva ity ataoriny izay fifidianana ny tanterahana tamin'ny faharoapolo ny volana desambra lasa teo izay. Miarabanao tompoko. Miarabantsika tamin'ny Kolo TV, miaraba koa ny mpanaraka ny vaovao Kolo TV. Fantanina voalohany angamba Andriamatoa Bertin dia nanahoana ny fahitanao an'izay fifidianana tamin'ny faharoapolo ny volana desambra izay, na io filoham-pirenena na io ihany koa fifidianana solombavambahoaka. Misaodrabezaka amin'ilay fandaniana mazava be moa zany hoe vita soamantsara ny fifidianana amin'ny ankapobeny tsika moa zany zao miandro mivokatra provisoire zay zavatra moa no zoketo hoe na tsara vokatra na ratsy vokatra dia manao tsikaritra remarque ny olona hoe tsikaritra fa nisy zavatra tsy fahatomombanana loatra teo amin'ilay izy fa kosa natao tsikera entina natsarantsika no avy ngam'izay tsikera zay satria raha itenitsika ohatra zao tany amin'ny toerana nisy anay tany ny tenako zao mihitsy anisan'ny nahazo an'izay tsikery zay hoe ny lisy mpifidianana zay efa lasa lavitra mihitsy zay mivoaka ny salle bureau de vote dia ny zavatra nisy natsona miverina indray nentina nanosonian'le boky zany zay zavatra moa zany ataoko hoe tsikera nefa mino fa tsikera mety hoe anjaran'ny senita no manarina an'izany fa kosa na zavatra hoe misy iny dia azo lazaina fa iza moa tsy malala fa setsy anankiray nafahantsika malagasy ny teny hoe afana mivoaka ny krizy dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana rery ihany zay zavatra kosa aloha dia ekeko ary raisiko ampanetsetena na tonga ny tenako ilatsako solombavamboaka tena Atsimondrano raha zay zavatra no vitantsika ka hoe afahan'ny firenena malagasy hoe manadinana ray vaovao dia ekeko zay ary marina fa ny manao zavatra tsy mora. Bertin Randriamengo, vita ny fifidianana anao an'ireny tontolo politika sy ny sehatra sosialy zay nahafantarana anao ihany koa zay sehatra ny sosialy zay. Tontolo politika ho an'ny Bertin mazava be voalohany Bertin nanao politika teto amin'ny firenena hatramin'izay dia nanampy sy niaraka tamin'ny mpanao politika sanatsy tsy miteny hoe nanoana an'izy na nanoana an'izy tsy izay ny tiako hiviny fa noho ny tena mba mpandrarany tena noho ny tena ohatra ny olon-drehetra miaina ao anatina tokoy vahoaka dia misy firohonana ary misy firekevitra tokony avotra amin'ny mahatanora ny tena dia nanaiky aho hoe ekeko ny fanoloran'ny vahoaka n'Atsimondrano ny tenako teo amin'ny sehatry ny solombavamboaka n'Atsimondrano fa kosa ny hoe tena hijanona ao anatin'ny tontolo politika iray manontolo ny fiainako dia angamba natiako hoe mbola hodinian'izay fa ny zavatra hisorako ary hisorako ny fanjakana fohibe dia hoe mahasoa ny firenena malagasy ny fifidianana rehefa vita andao hifanolotanana andao hifanomezanana na ho anay tanora na ho anay mpandrarà na ho an'ny olon-tsotra na ho an'ny olona rehetra zay tompona ndraiky tsy eto amin'ny fanjakana ka vonina ray anjara andao rehisokatsika mba hampandrosoana ny Madagasikara. Eto dia manao zay remarque zay ho an'ny Atsimondrano hoe reo olona zay olany eo Atsimondrano dia ho efa hisorako manokana ary ho diraiky manokana fa manao antso avokoa sy Bertin tompoko dia vonina ny olo-tanana vonina ny tona anjara-brika vonina ny fanampy eo amin'ny sehatry ny sosialy sehatra zay fanatanjahantena zay nampalazan'ny Bertin moa zany etona dia manamafy n'izay teniko zay na ho an'ny firenena mihitsy ary dia voniny Bertin anatanteraka an'izay adidy ary hitona ny anjara-brika ho an'ny firenena sanatsy tsy teny hoe anoy tena hoe fofotra amin'io fa kosa teniko dia tsy maintsy tanteraka hatramin'ny farany vonina noana ny firenena Bertin ary vonina noana ny Atsimondrano zay endrika rehetra mety hampandrosoana ny Atsimondrano dia andao isika ifanantona ifanolotanana manome tokanareo Bertin fa tsy hivoana amin'ny teny nomeny fa vonina hampandrosoana Atsimondrano. Ia, dia isaorana ihany koa ianao Andriamatoa Bertin Randriamengo nanaiky ny vahiny teto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM. Misy adiny kely raha azoko atao no manararoatra kely ny misaotra ny vahoaka n'Atsimondrano isaorako manokana ianareo vahoaka n'Atsimondrano zay natotosa sy nanaiky natanteraka ny fifidianana iny makasitraka makatelina tompoko hovaliana rehefa mahatsy aho. Eny ary tompoko isaorana ianao tompoko nanaiky ny vahiny teto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM ankasitrahana ihany koa Europeenne nanaiky nanaraka hatramin'ny farany izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny Bertin Randriamengo candidat laharana fahavalo amby roapolo atao Atsimondrano izay.
Isora ny tovy rakotondravonina indray ny vahintsika tato anatin'ny fampahalamba-vao tamin'ity hariva ity fa mbola eo amin'izay tontolo ny fifidianan'izay hatrany fa mahakasika ny fifidianana fiodinana faharoa amin'ny filoam-pirenena kosa indray dia manangasangasady ve ny korotana aorian'ny famoahana ny voka-pifidianana tsy anaiky ny zava-mitranga ny kandida filoam-pirenena Jean-Louis Robinson mangataka ny ampitsarana ny vaomiramahalo tena amin'sahana ny fifidianana ny senita ny fanisana ny vato izy ireo ka ny fampitana ny vokatra efa ampelantanana no atao izay tsy mitovy velively ny voarain'ny senita sy ny azo ny kandida Robinson fanatediny itovy rakotondravony. Nisy ny alabato hoy ny kandida laharana fahatelo amby telopolo natolotry ny antokoavana tohanany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny fifidianana totosaina ny faharoapolo ny volana desambra teo. Misy ny profy ampelantanan'izy ireo momba izany hoy ny Ankolafy Ravalomanana. Ohatra ny men'ity kandida ity ny penina no nanoratana ny marika misy ny safidy saingy ny vady sasany ho an'ny kandida mpifanandrina dia nahitana penina marevaka na feutre. Misa 3 arivo ireo bureau mpifidianana izay nazahoan'ny kandida fandresena araka ny fanazavana izay noentin'izy ireo hatrany ka tsy anaiky mora foana izy ireo fa hitondra ny raharaha eny anivo ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana izay hatreto mbola tsy fantatra izay fotoana izay. Dans la région de Marois. Donc plusieurs irrégularités dans le bureau de vote. 11 urnes pris en flagrant délit chargées. En bas de la ZAC, un avion est venu déposer le bulletin récoché qui se sont fait attraper. Et là aussi, nous avons des preuves. Mikasika ny fanafoanana ny didim-panjakana mamela ireo tompona ndraiky mpanjakana natrika ny fampelezan-kevitra izay nofoanan'ny CES dia nilaza ny kandida Jean-Louis Robinson fa miatra ny lalam-pifidianana ka noho izany raha nofoanana ilay didim-panjakana dia mitombona trano ny fandikan-dalàna nataony ny mpifanandrina taminy. Izany hoe efa nilazain'ny CES fa le degré de faute fa le lalàna ihany zany mikasika ny loi électorale no izy. Ka zay zavatra zay dia manana effet hatramin'izay nanomboana an'ity fifidianana ity. Manoloana ireo fanontaniana ireo indrindra dia anisan'ny nanatrika ny fampelezan-kevitra ihany koa ny ministra avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana. Tsotra ny valim-panontaniana ho azy ireo dia ny tsy fandraisany iretsy farany fitenenana nandritra izay fampelezan-kevitra izay. Tsy miteny ministra hoe fidio ty kandidaty. Fantarareo nareo mpamao gazety rehetra koa tsisy afaky ny anday na eny ny déclaration amin'ny présiden'ny transition. Natao ny journal Le Monde zany laza hoe candidat tsy maintsy mandresy na tamin'ny RFI zany laza hoe candidat tsy maintsy mandresy. Raha tsy ahivina dia efa samy nanao ikam-pifaliana sy ikam-pandresena avokoa ireo kandida rotota taorian'ny fifidianana ny faharoapolo ny volana desambra lasa teo. Ny kisarisary izay mivoaka kosa amin'izao fotoana raha jerena dia ny zava-nitranga tamin'ny taona 2010 izany hoe ny tsy fanekena ny valim-pifidianana navoaka ny fitsarana tapo momba ny lalam-panorenana. Ankilan'ny kandida Robinson izay efa nanambara ny fanekena ny vokatra voakan'ny CES raha misy ny fampitahana. Roa andro aorian'ny fifidianana samy milaza ny tenany ho mpandresy avokoa ireo kandida roa ny fanina tamin'ny fihodinana faharoa sy ny mpanaradia azy avy voaray eny amin'ny senita amin'izao fotoan'izao ny taratasy fitoriany kandida Jean-Louis Robinson izay mitaky tamin'ny senita ny ampitsarana ny fanasana ny vato ho an'ity farany ny lalàna ihany no manan-kery sy mibaiko azy fanatediny Nandriana Rajanson. Tsy hita ao anaty lalàna mifehy ny fifidianana ny fahafahan'ny kandida iray mitory eny anivon'ny senita ampitsahatra ny asa izay ataony ity vondrona ety. Ny fitsarana manokana amin'sahana fifidianana ihany no manana fahefana hiditra amin'izany sehatra izany. Mijanona ho mpikarakara ny fifidianana ny senita raha nanambarany voalohany. Tsy manam-pahefana anafoana na alovany voka-pifidianana. Tena mangataka an-tanandroa ho eto makaty aminay reny PV-ananareo mba hanaovantsika an'ilay confrontation. Tena azo atao zany. Misy olo tena zareo koa mipetraka atao aminay foana. Afaka mitondra an'ireo PV ireo izy. Hanaovantsika ny confrontation fa za manokana aloha na ny senita manokana tsy afaka moka vokatra tsy hitanay, tsy fantatray fa ny anay dia mangarahara ny asa atao amin'ny senita. Tsisy zavatra miafina. Nareo mpanao gazety ngamba manao va-et-vient tsisy zavatra miafina ary ny senita na ny SRMV tsy manana droit ikitika ny voka-pifidianana azon'olona na izay senita azy anjara ny cour électorale spéciale zany.
raha tamin'ny 20 desambra no efa nilaza ny tenany ho mpandresy ny kandida Ery Rajoelina, nandrangaranga fandresena ihany koa ny kandida Robinson androany. Samy mamoaka ny tarehimarika tiany avoaka ihany koa ireo kandida roa ireo, na dia tsy vita koa rehetra amin'izao ny fanisambato eny anivon'ny senita. Androany efa nilaza mahita 70 sady ny kandida Robinson. Lavitra an'izany kosa ny tarehimarika avy etsy amin'ny ivon'ny senita. Raha ohatra koa zareo zany mahita fa misy zavatra tena flagrant, toko hoe hita tany ambirao de vote tany dia hoentin-dry zareo zay profo zay. Zay ngamba no zavatra azo atao fa ny senita ampijanona ny asa ataony aloha dia tsy afaka ampijanona ny asa ataony senita. Fa dia manohy ny asa ataony senita, mamoaka ny voka-pifidianana vonjy-mainka ny senita ary dia mandefa n'izany any amin'ny cour électoral spécial seul compétent mamoaka ny voka-pifidianana raikitra amin'izay fotoana izay ary seul compétent koa mandray ny fitoriana momba ny resaka contentieux électoral. Mangataka araka izany ny ety anivon'ny senita mba hitondran'ireo solotenan'ny kandida ny PV anaovana ny fampitahana. Misy araka izany ny fitondratena tokony hananany vondrana politika ialana amin'ny disadisa sy ny krizy vaovao indray. Nanamafy izany ny solotenan'ny fitandronan'ny filaminana ety anivon'ny senita. Manana fahefana hitory ny senita ny vondrana izay tarihiny raha sanatria misy ny osika hitany eo anivon'ny senita. Ny fitarainana dia misy lalana mazava tsara koa, misy procédure légale mazava tsara tokony atao ka mampatsiahy an'le olona rehetra fa izay lalana zay no tokony arahany tsiraray. Izany raha teo ny ataontsika hoe famerenana milony amin'ny ara-dalàna ny ataontsika amin'ny alalan'ity fifidianan'ity, dia sahala amin'izay koa raha misy fitarainana atao dia misy lalana mazava tsara tokony atao izay no ara-dalàna. Fa tsy ny fimenimenon'ny etseroa fa samy afaka mimenimenina fa tsy ara-dalàna zany. Fantatra izao fa tsy tsahatra hiasa ny senita mandritra ny fety na ny andro ny Noely zany na ny andro ny faran'ny taona. Tsy azo atao ambany zavatra ny raharaham-pirenena raha nambaran'ny filohan'ity Voamira Mahaleo-tena misahana ny fifidianana ity. Fa tsy mbola nisy kosa ny fanazavana mazavatra eto avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony mahalona ny fanakanana ny Général Camille Vital tsy hivoaka ny faritry Madagasikara. Raha ny fanazavana nomen'ny sekretera jenerali ny ato tany dia ny fanenjehana araka ny lalàna no mahatonga ny olona iray ho voasakana, tsy voatery hisy ny taratasy mazava no nisakana, saingy rehefa misy ny baiko avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony toy ny fiadidinan'ny tetezamita, ny samifinina, ny polisy pirenena dia mantanteraka ny ministera. Ho arahintsika moa izay fanatediany hitovy Rakotondravony izay rehefa vonina ny sary. Ivadika pejy efa kosa indray isika dia amin'ny mahakasika ny toetry ny andro. Mila miomana amin'ny arorana sy ny akanjo mafana ny tsirairay mandritry ny fankalazana ny fety manomboka rahampitso. Ivonandro ririna ny eto Antananarivo raha norambaratra ny amin'ny faritra fanampanazavana. Ho an'ny ety amin'ny avoatany aloha. Somary maka volinandro ririna kely indray aloha zany sika amin'ireo vanim-potoana anankiroa ireo. Izany hoe indrindrindrindra ny rahampitso 24 dia somary isy erika kely zany. No zany tokony mitondra arorana, mitondra elo zany fa sao dia simba ny volo. Somary angatsika ihany koa zany ny andro dia miaro rivotra zay. Ny Noely zany ny andro ny 15 desambra ho maina ny andro fa ho maloka kosa. Tsy dia hita masoandro loatra tsika fa ho maloka ny andro. Tontolo andro io. Zay ny toetrandro. Somary angatsika ihany koa aloha zany. Amin'izay akatoky ny fety izay hatrany 2 andro mialohan'ny krismasy feno ray aman-dreny sy ankizy ny tsenina Analakely. Tsy misy fiovana loatra ny kilalao amidin'ireo mpivarotra fa ny isan-taona ihany no miverina. Natao hakana sary sy tantara ihany koa sisa ny tatabe Noely miaraka amin'ny tata Sineny mifidy kilalao izay tiana ny ankizy ankehitriny. Fanatety. Sary-bakoly sy automobile kely ireo ny tena mameno tsenina Analakely na dia misy ihany aza ireo karazana kilalao hafa. Misy karazany kosa ary mivoatra isa-taona arakaraka ny hika farany. Raha natao hotrotrona fotsiny ny sary-bakoly taloha, lasa afaka ampisakafoanana sy ampatoriana izy ireny ankehitriny. Ny automobile kosa indray raha natosika tamin'ny tanana, lasa mandeha pila na baikona lavitra dia efa mandeha. Tsy mianatra tatabe Noely ihany koa fa miaraka amin'ny tata Sineny mijery izay tiany ireo ankizy. Ina zao tena kilalao ty lahatra amin'ity taona ity? Le tômôbila ohatrany ahoana?
amin'ny mahafetin'ny ankizy ny fetiny noely dia samezaky ny mame fafampo ny zanany ireo iray aman-dreny samy manana ny paikady hoety miatrika izany. Ao ireo efa manangona mandritry ny taona, ao ihany koa ireo mividy amin'izy misy eo ampelantanana. Ny ankizy raha teo tsy mahalala tsy misy. Izy mafarany teo nanomboka mandeha tsena ny kilalao tetỳ Analakely. Hita ho nena kosa ny fahefa mividin'ireo mpanjifa raha nahalafo saripakoly 10 isan'andro eo ny mpivarotra iray tamin'ny taondasa sara raha mahalafo 9 sisa ankehitriny tahaka izany ihany koa ny automobilina kely. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ka mety hatratra amin'ny 4,000 ariary ny kilalao amin'ny ankapobeny. Na dia saripakoly sy automobilina kely ihany ary dia misy fiovana kely manatsara azy isan-taona. Isan'ny tena manamevana andray aman-dreny ny vatsy sy ny kilalao zaraina any amin'ireo toeram-piasana vao maika manampibetsaka azy ny 13e mois. Tsy ny orinasa rehetra nefa no manao izany avokoa, ny fiatrenan'ny volana janoary ihany koa mbola manahiran-tsaina. Mahakasika izay akatoky ny fety izay hatrany miakatra toy ny isan-taona ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro eny an-tsena. Ny menaka sy ny atody ary ny kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana mofomamy no tena voakasika izany. Fanadihadiana no toto-sainy Ilta Asinjao. Mifanaretsaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Mitondra lisitra efa misy ny vidin'entana eritreretin' ireo mpividy mba anaovana ny kantokanto isan-karazany. Matetika niova ny vidin'entana satria niakatra ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. 10,000 à 11,000 arakaraka le qualité le siramamy. Les qualités originales ohatra le Thaïlande reny zao dia lafo reny fa raha le avana le Brésil dia mora. Fa raha ohatra hoe karazana entana le fanaovana gâteau reny na décoration rehetrarehetra zany niakatra daholo. Ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro fa eo ihany koa ireo kojakoja ilaina amin'ny fanamboarana ny mofomamy no tena nahitana fiakarany. 200 izany ho an'ireto farany noho ny mpivarotra. Ho an'ny atody kosa na dia niakatra azy izany tato anatin'ny herinandro izao dia tsy nihoatra ny 500 ariary tahaka ny tamin'ny taona lasa. Fa miakatra izy zao. Hatramin'ny avin'izy niakatra dia ohatriny. Tamin'ny herinandro izy zao nefa niakatra. Miakatra eo amin'ny 20-30. Raha ny nambaran'ireo mpivarotra ny Analakely, tsy miankina loatra amin'ny fety no mampiakatra ny vidin'entana, indrindra ireo nafarana avy any ivelany. Ho an'ny vary kosa, ny fihenan'ny vokatra teto atoerana no mahatonga izany. Koa satria efa vonona ny sary dia iverenantsika ny pejy politika mahakasika ilay fanadihadiana mahakasika ny fanakana ny Général Camille Vital tsy hivoaka ny faritry Madagasikara. Raha itsika tahaka izao izany. Nanamarika androany ny candidat Jean-Louis Robinson fa noho ny fanohanany ny Général Camille Vital azy tamin'ny fiodinana faharoa no antony antojainy tranga ankehitriny atao amin'ity candidat filoham-pirenena sady Premier Ministre teo aloha ity. Ny resaka nandehatra izay dia noho ireo fiara tsy mataho-dalana misy 507 mbola voatazana ao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina no antony ny hafanakanana. Hatreto anefa raha ireo raharaha fiara tsy mataho-dalana ireo no resaka tsy mbola nilobava ny samifinina na nandefa fanazavana ho an'ny mpanao gazety. Tao reny raha io anefa dia mbola afaka nivoaka ny Madagasikara ny Général Camille Vital ny azo ny nosy La Réunion noho ny fahorinana anjoin'ny fianakaviana izay nahafatesany rahalainy. Raha ny fanazavana azy teny anivon'ny ministeran'ny atitany no nanambara fa rehefa misy ny raharaha enjehana olona iray dia efa miantra avy hatrany ny didy tsy fahafahana mivoaka ny Madagasikara. Antony anomezana na andraisana zany fanapa-kevitra tsy fahazahoany ny olona iray na malagasy na vahiny mivoaka ny tany Republika Madagasikara zany dia miainga avy amin'ny mety
ho fahadisoana na mety ho fiaiaina fahadisoana izay mety ho nataona. Zany hoe ny fitsarana na ny bianco na ny polisy pirenena na ny gendarmerie pirenena na ny samifina ireo sapandraraha rehetrarehetra zay mpanao famitorana mikasika ny mety ho fandikan-dalàna eto amintsika no mandefa taratasy aty amin'ny ministeran'ny atitany milaza fa tsy tokony hivoaka ny olona iray na malagasy na vahiny fa misy ilana azy amin'ny fanadiadiana amin'ny raharaha mety mahavoakasika azy, mety misy fitoriana na mety misy fanadiadiana momba ny raharaha-pitsarana atao dia rehefa mahavoaray an'izay taratasy avy amin'ireo sapan-draharaha voalaza teo ireo ny ministeran'ny atitany dia mamoaka didim-pitondrana na fanapahana zay mandrara ny tsy hivoahany olona io ny tsy voaterisy ny taratasy mazava manambara zay fahafahana mivoaka na tsy any Madagasikara zay noho ny mbola fisiany antanatohatra maro. Saingy ny baiko no omena ny polisy ny sistany dia manatanteraka ny anjarany izy ireo. Misy tranga nefa izay mety maika na mety manohitoina ihany koa ny filaminam-bahoaka, mety mahavoakasika ihany koa ny fiandrianam-pirenena dia afaka ny mandray fepetra maika ny manam-pahefana sasany toy ny nanivo ny fitantanana ny firenena na ny nanivo ny polisy pirenena ary avy eo mamoaka sy manamboatra an'izay fanarahan-dalàna ny aty anivon'ny ministeran'ny atany. Ny tiako hazavaina dia satria raha le fitsipika nazavaina teo dia mbola lavalava ihany. Mila antota taratasy filazana sy fangatahana avy amin'ireo sapan-draharaha misahana famitorana ny aty ministeran'ny atany vao mamoaka ny taratasy mandrarany tsy hivoahana any Madagasikara. Ka raha ohatra nefa hoy ka tsy mbola vita reny taratasy reny, maika ny tsy maintsy ampijanonana an'le olona dia afaka mandray fepetra amin'izany ihany ny sapan-draharaha manana fahefana amin'ny fitantanana ny filaminana sy ny fitantanana ankapobeny eto Madagasikara. Raha ny fanazavana azo ihany dia tsy mifidy na iza ny didy na ihany koa ny baiko fa avy hatrany dia tanterana sy miatra. Hatreto aiza ny fanadidina mikasika ny raharaha toa tsy mbola hita mazava ho an'ny mpanara-baovao dia samy mametra-panontaniana izy ireo hoe inona marina no zava-miseho. Fampandraisana anjara ireo mpakafy ny endrika amam-bika malagasy no nety ny tambazotra iray ho fanomezana fahafapon'ny mpanjifa amin'izao akatoky ny fety izao. Ny 20 Novambra no nanomboana ny fitsarana ireo mpifanandrina miisa 413,720 ny mpankafy naneho ny heviny ny fahitany ny hatsaran'ny mpandray anjara tamin'ny alalan'ny j'aime atao amin'ny Facebook. Andrano nampahafantarana ny mpandresy tamin'ity lalao ity ary nanomezana ireo loka avy amin'ny mpiara-miasa sy mpanohana ny Telma. Fa eo amin'ny pejy ny kolotsaina kosa indray namarana ny fankalazana ny faha-efapolo taonany Antokopira Orimbato tetsy amin'ny FJKM Ambatonakanga tamin'ny alalan'ny tantara-nkira ravahana dia izay mitondra lohateny hoe ho avy izy. Samba ny honana songadinana ny endriky komédie musicale ny Antokopira Orimbato. Narindra Randriano Manana. Antany Noely sy tantara ankira ravahina dia no namarana ny Antokopira Orimbato ny fankalazana ny faha-efapolo taonany tetsy amin'ny FJKM Ambatonakanga omaly. Ny sanganatsan'ny Endel izay mitondra ny lohateny hoe Le Messie no nentin'ny Antokopira antsehatra ankoatra ny sanganatsan'ny Mozart. Tao anatin'ny œuvre anankiray any Le Messie zany, Le Messie ny lohateny dia fatatsika loatra fatatsy ny Antokopira maro eto Antananarivo zany sy ny Madagasikara fa i Andriamatoa Lucien Randrianarivelo izy zany nandika tamin'ny teny gasy io œuvre anankiray io. Torak'izay koa zany amin'ny Mozart dia sanganasa Mozart zay
na sy ny mpanompon'Andriamanitra tonony zany teto amin'ny fiangonana Ambatonakanga. Misy anto manokana ny safijanan'ny Antokopira Orimbato nisanganasany Mozara Siendel tetsy amin'ny FJKM fitandremana Ambatonakanga. Nandray anjara feno tamin'ny famoronana ka hatramin'ny fandrindrana antsehatra ny Antokopira Orimbato. Fiakarana antsehatra ny avaka ary naliana ny mpijery nanatrika izany. Efa miomana amin'ny fankalazana Noely avokoa ny ankamaroan'ny Antokopira sy fiangonana maneran-nosy amin'izao akatiky ny fety izao. Mitondra endrika vaovao hatrany ireo mpiantsehatra isan-taona anamarinana ny fankalazana ny Krismasy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray vaovao lehibe eo amin'ny sehatry ny fahasalamana nahavita nanamboatra fo ny olombelona, fo artifisialy mahavita manolo-manontolo ny fo voajanahary. Ny orinasa frantsay Carmat no natotosa izany hatramin'ny alarobia teo efa miantoka ny lehilahy 570 taona iray io fo artifisialy io. Zava-bita ara-pahasalamana goavana indrindra tamin'ny tantara ny asa fitsaboana ho ny manam-pahaizana maro maneran-tany. Fanampana zavana. Voasolondra olombelona ny fo voajanahary taorian'ny fandalinana sy ny fikarohana nandritra ny 20 taona. Vita ary efa tafiditra tao amin'ny vatan'ilay lehilahy iray ary miantoka ny fahasalamana ankehitriny ny fo artifisialy voalohany ao Frantsa ao. Tao amin'ny hôpitaly Europeana Georges Pompidou tao Paris no nanaovana fandidiana nametahana izany fo izany tamin'ny herinandro lasa teo. Lehilahy lehibe iray 570 taona narary teo ambavahoana no ny faharerahan'ny fo na ny insuffisance cardiaque no avitra somatsara ary salamatsara no ity fo artifisialy ity. Nesorina tanteraka ny fony izay efa tena simba ary nosoloana manontolo. Mbola ao amin'ny hôpitaly ity lehilahy ity ankehitriny. Mbola manapa-kevitra tsy hanao valandresaka amin'ny mpanao gazety aloha ireo tompon'andraikitra no ny fahasalamana io lehilahy antitra io mbola jerena akaiky. Na dia efa miresaka sy mifandray tsara amin'ny fianakaviana aza izy ankehitriny taorian'ny fandidiana. Vato aratra roa ety ivelany no mampiodina an'ity fo artifisialy ity. Eo ambany elika ireo karazana pila ireo ary miditra ao aorian'ny sofina ny fila mitondra izany hatrao amin'ny fo artifisialy mampiodina azy. Ary ny tena mahavariana dia mbola namboarina mba hifanaraka amin'ny fihetsem-po sy ny fampiasan'ny batan'ny olombelona ny fiasan'ity fo artifisialy ity. Efa 50 taona izao no ireo manam-pahaizana maro maneran-tany no nikaroka momba ny fomba ahavitana milina azo asolon'ny fo tahaka izao. Efa nisy karazany maro vita saingy ny lafin'ny mekanika sy ny fikorianany rahatrany no olana tamin'izany. Hatramin'ny voan'ny vaovao efa orinasam-barotra maro no efa nilaza fa manam-paniriana hivarotra ity fo artifisialy ity. Ahafana milaza ve izao fa manomboka mahafehy ny fanalavana ny androm-piainan-dra olombelona. Na izany na tsy izany, ho an'ireo santifika frantsay nahavita nanamboatra n'ity fo ity. Isan'ny zava-bita tsara indrindra eran-tany sy ara-tantara eo amin'ny lafin'ny fahasalamana izany. Manghihina ny fetin'ny Noely raha oharina tamin'ny taondasa mieritritra ny hijanona ao an-trano ny ankamaroan'ny olona. Izany azy efa samy miomana amin'ny fiatrenan'ny Krismasy sy ny olona amin'izao fotoan'izao. Misy ny lamina napetraka ny teo anivon'ny polisy andaminana sy hanamafisana izany fandriam-pahalemana mandritra sy aorian'ny andro fety. Nandriana Rajanson. Samy manana ny fandaminany amin'ny fiatrehana ny fety ny olona tsirairay sy ny tokantrano tsirairay amin'izao akatiky ny fety izao. Araka izany, efa vonina amin'ny fiarovan-tena sy ny fitsinjovana ny fandriam-pahalemana amin'ny andro ny fety avokoa ny ankamaroan'ireo olona eto andrenivohitra. Ny tena marina angamba tena raha malala zany fa tokoa loatra le famovozana dia aleo mandeha tongotra. Tena marina. Ary amin'ny sécurité raha ohatra hoe mivezivezy amin'ny alina satria fety raha pitsy io. Aleo mitondra karatra foana. Zay aloha anankiray zarabe mba ahafantarana an'izy hoe iza le olona sanatrika tonga sendra fotoana ohatrany izay afa tsy milamina amin'ny tany. Resaka sécurité indray dia mila malimalina fotsiny angamba dia tsy dia miditra loatra amin'ilay misisisika be sy ny karazana iny. Amin'ilay foana mandefa tsy dia tena amin'ilay misisisika be loatra. Inona no mety hoe tena olana be rehefa mifety ohatran'izao amin'ny resaka sécurité raha mieritreritra?
le za zany atahorana sao dia very izay ny fitanan'le lalana le mba milamindamina le mba tsy dia misisika loatra fa mba le fitividiana foana zany zay zay raha ivoaka zany dia ohatry ny fin de semaine fa raha ohatran'izao tena tsy mety mihitsiny amin'le miaraka amin'ny ankizy kely zany dia le olona be da be dia manahirana mitondra le ankizy kely raha ny tena izy aloha dia zavatra tena tsy maintsy voana ny trano aloha vao tena mivoaka fa tsy mandehandeha fotsiny hoe mandehandeha fotsiny amin'izao zany fa raha azo atao aloha no mijanona ao an-trano dia mijanona ao an-trano mandray veilleur zao dia alao atao hoe en famille fa le mivoaka ohatry ny isa taona ohatry ny hoe mandeha mivoaka ohatry ny hoe nao any amin'ny ray aman-dreny fotsiny arany dia efa matahotra zay mifanojo amin'ny fanitsambato eny anivon'ny Tsinita ny andro fety nampitomboana ny isan'ny polisy hiasa mandritra ny fety hijanona eto Antananarivo avokoa ireo polisy vao avy ny fana anampy isa mpitambatra filaminana na ho an'ny fifamoivozana izany na ho an'ny fisafoana amin'ny alina rahantsika mahalala aloha zany fa misy ny fiarah-miasa eo amin'ireo hery anankitelo ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena ary ny tafika fa na izany na tsy zany misy ny fepetra manokana ny raisin'ny eto anivon'ny polisy pirenena nampitomboina ireo polisy miasa mandritra n'izao fety zao rahantsika mahalala moa fa mifanojo amin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana ny fety ka sady misahana an'izay zany no misahana ny fety ny mpitandro filaminana nampitomboina ireo polisy miasa tamin'ny 14 décembre teo dia nisy famoahana polisy agent de police raisy telondrato ary inspecteur de police Dimapolo tany Antsirabe ireo zany tsy naparitaka fa tonga dia nampiasaina eto Antananarivo tsy njaraina izy ireo misy natao isahana fifamoivoizana dia misy natao iandraikitra ny filaminam-bahoaka le miandraikitra ny filaminam-bahoaka misy zany ireo polisy manao fisafona amin'ireo toerana iverina mafapana ary indrindra amin'ireo toerana mahavory vahoaka ohatra amin'izany ny eny an-tsena sy amin'ireo toerana misy lanonana maro samihafa ny sasany nampendraketana fifamoivoizana satria raha ntsika mahalala fa rehefa fety ohatr'izao dia miakatra ireo avy any amin'ny faritra dia mitombo zany ny mpifamezivezy eto Antananarivo renivohitra dia izay mahatonga ny fitohanan'io sy ny antony hafa izay raha ntsika mahita izay zany ny fipetrany raisina mandritra ny atoandron'ny krismasy sy ny aliny 14 Desambra dia nasiana polisy amin'ireo fiangonana lehibe eto Antananarivo mba hitandrona ny filaminana sy anaraha maso izay mety anakorotana andreo mpivavaka mandritra ny aliny 13 Desambra dia asiana polisy koa amin'ireo toerana fanaovana lanonana eto Antananarivo renivohitra mahazo matoky araka izany ny olona mieritreritra anao fety eto an-drenivohitra raha nambarany ity tompona andraikitra ao amin'ny polisy pirenena ity amin'ny filaminana amin'ny andron'ny fety fanadihadiana manokana manodidina izay fety izay trano anakatonantsika ny fampahalamba-baovao amin'ny ity hariva ity mandray commande ny mofomamy indrindra ny bûche de Noël ny mpanao izany amin'izao fotoana izao tsy nisy ny lamaody vaovao tamin'ity taona ity raha ny mofomamy no resahany hilitasin'izao mangina an-tsena raha oharina tamin'ny taona lasa ho an'ireo mpanamboatra sy mpivarotra mofomamy vitsy ny commandena dia tsy niova aza fa manodidina ny 2,00 sy 2 ariary ny vidin'ny bûche de Noël efa ho efa taona izao raha lisa taona zay une semaine alohan'ny fotoana ohatr'izao dia efa mahazo commande any amin'ny 20 fa zao zao ny commandenay androany mihitsy vao nandray commande ray ho an'ireo mpivarotra goavana manana rantsana maro eto an-drenivohitra ny fianakaviana ny fiangonana ny sekoly sy ny fikambanana samihafa ny tena mampiakatra ny isan'ny olona mamandrika mialoha mahatratra amin'ny 30 isan'andro ny olon-tsotra manao commande niakatra izany isa izany nateo izany fiakarana hatramin'ny 2,00 ariary amin'ny vidiny tsirairay bûche de Noël zany zao commande sur commande fotsiny zany zao zay ny hoe fa misy neosi dia ny akoatran'izay moa zany ny amin'ny point de vente mety eo amin'ny 1000 manentsika bûche eo amin'ny 2000 bûche eo zany nenjany zao tafiditra tanteraka ao anatin'ny toe-tsain'ny malagasy ny fihinanana mofomamy rehefa fety toy izao nanatokana ho an'ny fetin'ny krismasy aza ny fihinanana ny bûche de Noël mbola hitoy hatramin'ny fiandohan'ny taona ny tsena
izao vanim-potoana izao izay mampiakatra hatramin'ny 70% ny vola miodina amin'ny mpanamboatra mofomamy. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalamba avao tamin'ny ity hariva ity tomboky lahy sy tomboky vavy. Isaora ianao naraka ny hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Cléa nampiakanjo ny tenanay. Mamy fotoananao indray raha ampitso amin'ny iray ory veloma tompoko.